Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahabantsika rehefa kotratra dia latsinainy fa 8 ny volana Mey ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika moa rehefa koa dia ny taratasy nosoratana ho an'ny Romanina. Taratasy nosoratana ho an'ny Romanina toko 9 ka hatramin'ny 7. Romanina toko 9 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy asa izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena no niota dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no hamoronareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay iantsontsika hoe Aba raha io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninaitra aminy koa. Iray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Romanina toko 9 ity dia miresaka antsipiriany izay nazo ilazana azy raha tamin'ny toko hafa momba ny fanahy masina, ny asan'ny fanahy masina, ny toeran'ny fanahy masina eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary hitantsika raha moa fa amin'ny andininy 2 ka hatramin'ny 7 dia voaresaka mihitsy ilay Andriamanitra Trinité, Andriamanitra Zanaka, Andriamanitra Fanahy ary Andriamanitra Ray. Ary satria miresadresaka momba ny fanahy izy dia hijanona eo amin'izany resaka fanahy masina izany isika. Inona moa ny anjara toeran'ny fanahy masina na ny marimarina kokoa, inona ny ateraky ny fanahy masina, nateraky Andriamanitra Fanahy aty anatintsika. Fahadisoana ara-potom-pampianarana ny mieritreritra ny fanahy ho fitaovana. Izay anankiray hevitra diso mihitsy hoe ny fanahy masina dia fitaovana nataon'Andriamanitra hipetraka aty anatintsika. Ny fanahy tsy fitaovana. Fa ny fanahy dia Andriamanitra mitoetra aty anatintsika. Ny fanahy masina tsy hoe fitaovana nataon'Andriamanitra aty anatintsika hitahirentsika ho amin'ny fahamasinana. Fa ny fanahy masina dia Andriamanitra ny rahin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo hitoetra aty anatintsika mba hitahirentsika ho amin'ny fahamasinana. Tsy fitaovana zany ny fanahy fa tena Andriamanitra. Dia inona ary no hoentiny ity Andriamanitra Fanahy ity eo amin'ny fiainantsika, mitondra inona ho antsika, miteraka inona eo amin'ny fiainantsika. Ny fanahy masina izay ambaran'i Paoly eto dia miresaka ny hoe raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatintsika, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenantsika mety maty ho amin'ny fanahiny. Efa resahantsika matetitetika intelo na inefatra momba ny hoe ny fiainan'ny mpino dia maha-kristiana antsika dia itsika mino ny fitsanganany tena ny maty. Ny Grika nampiavaka antsika amin'ny Grika, ny Grika dia mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy tahaka ny Ntaolo malagasy koa mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Ny Grika dia mino fa ny fanahy dia tsy mety maty fa ny vatana ihany mety maty. Isika kristianina tsy izay loatra. Isika kristianina tsy miopana amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy ny finoantsika fa miopana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Zava-dehibe amintsika ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Tsy hoe ny tsy fahafatesan'ny fanahy fa amintsika ny fanahy dia mety maty satria ny fanahy manota dia maty tokoa.
raha ny tenin'ny tompo anao hoe raha manoty ianareo mihinana an'io azo faranany tsara sy ny ratsy io de ho faty tokoa ianareo noho zany raha ny tenin'ny testamenta taloha hoe ho faty tokoa ianareo amin'ny bokin'ny Genesis dia tsy hoe ny vatan'ny olona ihany fa ny maha olona ny olona mihitsy ny fanahy ny tafasaraka amin'Andriamanitra ny sainy tsy afaka mieritreritra tsara intsony ary nofony andairan'ny fahafatesana noho zany dia ny fanahy dia tena mety maty amahavoary azy matoa mantsy ny grika na ireo fivavahana tady sy nanana izay ohatra hoe ny gnostisisme aty amin'ny taonjato faharoa dia mino tsy fahafatesana fanahy satria aminy dia pitiky Andriamanitra ny fanahy amin'ny fivavahana hindoa na ny hindoisme dia pitiky Andriamanitra ny fanahy zay ny mahatonga ny hindoisme mino antsoina hoe réincarnation na ny fiverimberena ny fanahy any anatin'ny olona dia satria tsy mino ny fahafatesan'ny fanahy izy fa isika kosa raha noharian'Andriamanitra dia tsy hoe silak'Andriamanitra akory ny fanahy ty anatintsika fa noharian'Andriamanitra izy fanahy isika hoy ny filazan'ny bokin'ny Genesis toko faharoa azy manao hoe de nasian'Andriamanitra fofinaina mahavelona de tonga olombelona izy lay roa lay fofinaina iny le atao hoe fanahy lay endriky Andriamanitra lay fifandraisana amin'Andriamanitra lay mampifandray antsika amin'Andriamanitra saingy zao amin'ny ty romana toko fafito ity toko valo ity de mazava ny tenin'ny Paoly fa tonga manana tonga tsy maty isika tonga tsy maty isika noho ny fanahin'Andriamanitra noho ny fanamasina aty anatitsika mazava ny tenin'ny Paoly fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo de hoy izy le ambany rimana hoe fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota dia ny fiainana kosa noho ny fanahy noho ny fahamarinana zany hoe ity tenantsika ity vatantsika ity tsika olombelona ity rehefa itoeran'ny fanahin'Andriamanitra de mety maty ihany ny vatana mety maty ihany mandalo fahafatesana fa ilay ny fanahin'ny Kristy zay mitoetra ato anatintsika ary zay nanangana ny Kristy tamin'ny maty mahatonga atsika manana ny tsy fahafatesana eo anatrehan'ny fahafatesana zany hoe mety maty isika ny nofo fa noho ny asan'ny fanahy masina de manjary manana ny tsy fahafatesana isika araka ny tenin'i Jesosy manao hoe zay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay zay mahatonga atsika manao hoe mandova fiainana nge isika ao ambadiky ny fahafatesana matoa tsika manana ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia tsy hoe zavatra voajanahary mandeha ho azy aty anatintsika zany fa noho ny maha kristianina atsika ny kristianina ny manana ny tsy fahafatesan'ny fanahy na ny kristianina ny manana le fiainana ao ambadiky ny fahafatesana ny kristianina no tsy loha ao am-pasanao loha-pasanao ny nofo ny vatana fa zao lay maha olona feno lay fanahin'ny olona lay maha izy azy ifandraisana amin'Andriamanitra de zao tsy loha am-pasana iny fa ao amin'ny tompo fanahy zany arak'izany dia zava-dehibe ny toeran'ny fanahy ny fanahy masina atao anatsika ny mahatonga atsika manana ny tsy fahafatesana izay ambaran'ny Paoly te fiainana ny fanahy masina zay atao anatsika ny fanahin'ny Kristy izay nampitoerin'ny tompo atao anatsika ato mahatonga atsika mandova fiainana mandrakizay ka ny nofo mety maty ihany ny nofo alevina ny nofo oloha fa izao lay maha olona atsika atao hoe maha olona lay fanahy eto lay fiainana lay maha olona atsika lay fanahy itsika raha jerena amin'ny lafiny mahitsy de zao io tsy maty io tenen'ny tompo tenen'ny Paoly io mazava tsara mihitsy fa raha ny fanahina izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo de izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty ho amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo lasa manana ny tsy fahafatesana isika lasa mandova fiainana isika lasa tsy manatahotra ny fahafatesana intsony satria lay fanahin'ny tompo fanahin'ny Kristy atao anatsika mahatonga atsika manana lay fahavelomana mandrakizay levako malala marina loatra fa mbola isy ny fahafatesana isy ny fitsanganana ny tenany maty fa izao zay ambaran'ny Paoly aty am-pianoana de mampanarangarana antsika Paoly eto fa tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany
tsy ny fahafatesana ny tompony telo farany eo ampiny mandalo ny fahafatesana fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay. Ravako malala hotsika manao hoe inona no asan'ny fanamasina voalohany indrindra, inona no asan'Andriamanitra amin'ny asalay Andriamanitra fanahy mitoetra ato anatintsika, Andriamanitra manome fiainana, Andriamanitra mampandresy antsika amin'ny fahafatesana, Andriamanitra zay mahatonga antsika tsy manatahotra ny fahafatesana, zay ny fanahy masina. Fa ny faharoa Paul de zao, io fanahy masina koa de tombo-kase mampatsiaro antsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Zay tarihin'ny fanahy masina dia zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, zay tarihin'ny fanahy masina no zanak'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia fanahy mitarika antsika, fanahy izay mitarika antsika ary mampatsiaro antsika hoe zanak'Andriamanitra. Hoy ny filazan'ny Paoly azy hoe io fanahy masina io de miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Zany hoe ny fanahy de mibitsibitsika ato anatin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary mitarika antsika izy satria zanak'Andriamanitra isika. Afako Jaonina apôstôly de manazava misy karazana fanahy be deaibe aty ambonin'ny tany hoy Jaonina, ary zaho toetra reny fanahy reny. Misy karazana fanahy be deaibe fety ambonin'ny tany, ary ireny fanahy reny de zao zaho toetra fataro hoe fanahy ininona, fanahy manahoana. Dia ny fanahy masina tsy fanahy mandehandeha eny amin'ny rivotra, ny fanahy masina tsy fanahy manjenjena eny amin'ny habakabaka na eny amin'ny toerana samy hafa eny. Fanahyn'Andriamanitra koa tsy fanahy mitoetra amina zavatra, amina objet, fa ny fanahy masina de mitoetra ao anatintsika ary miara mibitsibitsika miteny amin'ny fanahintsika manao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Rehefa indray iny isika kivikivy, injay iny isika reradreraka, injay iny isika mandalo fizahan-toetra, indraindray isika mety mandalo zava-manahirana de zao mibitsibitsika amin'ny fanahintsika ny fanahy masina manao hoe zanak'Andriamanitra ianao, aza kivy, zanak'Andriamanitra ianao, aza mitomany, zanak'Andriamanitra ianao, ao foana ny anjaranao fa mino, zanak'Andriamanitra ianao, tsy very fitahiana amin'Andriamanitra. Indraindray koa rehefa mety reradreraka iny tsika ka mety ho manadino ny vavaka, mety ho manadino ny mety mandalo fizahan-toetra de mety manadino ny fiainana kristianina de mibitsibitsika amin'ny fanahin'Andriamanitra ato anatintsika hoe ianao anaka zanak'Andriamanitra, tokony hiangona ianao, tokony ho tia an'Andriamanitra ianao, tokony tsy hijery olona ianao fa tokony manao adidy, tokony hifaly ianao. Ny fanahin'Andriamanitra no fanahy miteny ato anatintsika. Hoy hoe tsy feon'ny feritreretana koa ny fanahin'Andriamanitra ato anatintsika, fa ny fanahin'Andriamanitra ato anatintsika de zao fanahy mitaona antsika hitodika amin'Andriamanitra. Fanahin'Andriamanitra tsy fanahy manameloka antsika. Ny fanahin'Andriamanitra tsy fanahy mahatonga antsika ana sentiment de culpabilité, eritreritra manao hoe ianao de ratsy, ianao tsy tian'Andriamanitra, ianao tsy tian'ny olona, ianao ratsy fanahy, ianao tsy fanahy, tsy bitsiky ny fanahin'Andriamanitra izany. Fa bitsiky ny fanahy ratsy. Ny fanahy ratsy no fanahy miapanga. Ny fanahy ratsy no fanahy mibitsika miapanga antsika ao anatintsika ao ndraindray hoe ianao ve de mba tsara, ianao koa de miseho masina eo, ianao koa de miseho mivavaka hoe ianao ve de mba tian'Andriamanitra, ianao tsy tian'Andriamanitra, ianao rehefa zao no nataonao, zao avy ny lalana diavinao. Ny fanahy devolo no fanahy miapanga tahaka zay. Miapanga mba hahatonga anao hiala amin'Andriamanitra, miapanga mba hahatonga anao ho kivy, miapanga mba hahatonga anao hiondrika. Fa ny fanahy masina tsy zany. Fanahy masina parakleto, hoy Jesosy amin'Jaona 5:20 hatraty amin'ny 5:20 mihitsy aza hoe ny fanahy masina de fanahy parakleto, parakaleo, zany hoe lay pampahery, lay mampahery, lay mampitraka, lay mampionina. Zany ny fanan'Andriamanitra. Ary anankiray am'izay fomba ataon'ny fanahy masina, ataon'ny Andriamanitra fanahy mitoetra ato anatintsika, hoentiny mampahery antsika de zao ny mampatsiaro antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Lay mahatonga antsika zanak'Andriamanitra tsy ny fanahy masina fa Jesoa. Ny famonjenana nataon'i Jesosy Kristy amin'ny hazo fijaliana, lay famelan-keloka noraisitsika tamin'ny alalan'i Jesoa, tamin'ny finoanan'i Jesoa iny no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra.
zay rehetra mihiny ny zanak'Andriamanitra de tonga zanak'Andriamanitra mazava ny tenin'ny Jaona voalohany toko 7:1 indre manahorana ny fitiavana naseho ny ray atsika de ny antsony atsika hoe zanaka sady zany raha teo itsika zanak'Andriamanitra atsika no ny amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy fa ny fanahy masina kosa no hampatsiaro atsika no mahazanak'Andriamanitra atsika Jesosy any an-tanana ankavanan'Andriamanitra io Paoly amin'ny Romanina toko 9 hitantsika tsara mihitsy 4:17 iza ny manamelika Kristy Jesosy no efa maty sady efa nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho atsika Jesosy mifona ho atsika eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra zay mitondro zao rehetra zao Andriamanitra mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendreny ny zanak'Andriamanitra kosa mifona ho atsika eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ny fanahy masina no mitoetra ety amintsika ny fanahy masina no ato anatintsika ato ny fanahy masina no mampahery antsika mampatsiaro antsika hoe zanak'Andriamanitra isika otsika manao hoe ndraindray koa nefa mety ire ndraindray koa nefa mety noho ny fitahiana noho ny fahasoavana de ndraindray mety ho latsaka ao anatin'ny frériara kely maha olombelona akelesika moa fa saingy zao ny fanahy masina no mibitsibitsika ao anatinao manao hoe zanak'Andriamanitra ianao mandehana amin'ny fanetretena zanak'Andriamanitra ianao mandehana amin'ny fifaliana zanak'Andriamanitra ianao mijoroa ho vavolombelona de afaka malala ny fanahy masina tsy hoe mahatonga antsika manana fiainana ihany fiainana ao anatin'ny fahafatesana ka tsy ny ota itsony no mibaiko antsika tsy ny nofo Paoly amin'ny Galatiana toko 5:1 izy manao hoe fa ny vokatry ny nofo kosa de zao fiavina vonana vilibana fréaréana fizahozahoana fanamarena tena sy ny sisa rehetra dia tsy am'izany intsony tsika rehefa manana ny fanan'Andriamanitra rehefa mitoetra ato anatintsika ny fanan'Andriamanitra de zao tsy ny nofotsika intsony no mibaiko antsika fa ny fitariany zanak'Andriamanitra de ny fanahy masina fa ny fahatelo zay asehon'ny Paoly eto amin'ny asan'ny fanahy masina de zao mahatonga antsika iny fa prailova amin'ny Kristy isika prailova amin'ny Kristy afaka miantso an'Andriamanitra hoe aba ray io lasa prailova amin'ny Kristy inona moa ny lovan'i Kristy ny fanjakan'Andriamanitra inona moa ny lovan'i Kristy izay nilay Jerosalema vaovao ambaran'ny amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia arak'izany de zao ny fanahy masina de mampatsiaro antsika fa prailova amin'ny Kristy isika raha mbola velona ety ambonin'ny tany sika de manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana manompo an'Andriamanitra mity namana mity mpiarabelona raha mbola velona isika de zao mifaly amin'ny asa fanompoana tsy olona mitaraitana mepaka tsy olona miferinaina amin'ny asa fanompoana tsy olona mahidy velona amin'ny fitiavanamana fa olona manana fo tia namana sy tia an'Andriamanitra ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amitsika de isika tia azy isika tia an'Andriamanitra velona isika de ao amin'ny tompo fa izao rehefa miala ety ary isika de ho aiza de Paoly manao hoe prailova amin'ny Kristy averiny eo amin'ny Romanina toko 4:20 tenena manao hoe na maty asika de ao amin'ny tompo ihany de afaka malala ny fanahy masina de mampatsiaro antsika fa prailova amin'ny Kristy isika vita ny asa fanompoana de mahazo matoky isika fa io fanahy masina io de mampatsiaro antsika fa ao amin'ny tompo isika de afaka azakivy ary amin'ny asa fanompoana ny fanahy masina no mampahazo antoka anao fa raha miala ety anao de ao amin'izany lanitra efa nomany ny tompo zany io lanitra io ndraindray tsy azon'ny tsy hoe indraindray fa tsy azotsika mihitsy fa ndraindray tsy mieritreritana hoe anky ny lanitra ke any ambony any fotsiny le lanitra dia hoy Yuri Gagarin ndray maka rehefa avy nanao niakatra tany ambony tany atao hoe ohatran'ny izy moa mazava ho azy marxiste dia rehefa niakatra tany ambony tany hoe tsy hitako ze lanitra hoe aiza le lanitra ka inona moa ny lanitra vao nambara aminao ange zavatra ny système solaire tsy tafavoakatsika olombelona koa mbola aizy ty lanitra mbola aizy ty univers aizy ty abeny ty asan'Andriamanitra dia ny lanitra de zay misy an'Andriamanitra ny zava-dehibe amintsika tsy hitady an'le lanitra amin'ny lafiny materiel hoe ahoana ny fomba tokavana ny fiaramanidina ve sa inona fa zao mazava ny tenin'ny tompo rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy tsy nila sambo-danitra izy de ohatr'izay koa ny hitranga amin'ny fotoana hitsanganany tenany maty rehefa hiverina eny amin'ny raha an-lanitra ny tompo hitsara ny velona sy ny maty ary haka izay anazy de zao
hitondra antsika ao aminy izy no manana zay fomba hitondrana antsika maka ao aminy ny lanitra de zay misy azy marina fa tsy hitatsika izy marina fa hoe aiza tsy zay ny zava-dehibe fa ny finoantsika io le tenen'ny saotra masina aminao hoe ny finoana de fiainany fanehoana le zavatra tsy hita zao tontolo zao mety manisoniso antsika hoe aiza ny lanitra teneninareo zany ngany nany nge tsy fatan'izay lazay fa fatatsika kosa izay inotsika zany re afaka malala mahazo matoky isika fa velona isika tariny fanan'Andriamanitra apatsahiviny fa zanak'Andriamanitra velona isika manompo an'Andriamanitra rehefa maty kosa isika de mahazo antoka fa ody ao amin'ny tompo andova fiainana mandrakizay zay ny aretana ny fahoriana eto amin'ity tany fandalovany ity zay mahatonga atsika tsy manao ratsy raha ohatra ka tsisy valiny engeny rasy natao de nanao ratsy daholo ny olona rehetra fa tsika rehetra de resy lahatra fa misy ny fitsaran'Andriamanitra de tsy manao ratsy ny olona satria mieritreritra ny handova fiainana mandrakizay tsy manao ratsy isika tsy maniry manao ratsy mihitsy satria fatatsika fa tsy mahasoa zany satria tsika zanak'Andriamanitra de tsy mahay manao zavatra ratsy mihitsy ary hoy Jaona apôstôly tsy mahay manota intsony nareo hoy Jaona satria ny fanahy masina ty anatintsika raha miteny hoe tsy mahay manota de zao tsy hoe tsy mahay tsy hoe lasa anjely fa satria no hamarin'Andriamanitra ny am' Jesosy ka tsy itsika mpanotany no hitan'Andriamanitra fa Jesosy zany no hita eo amintsika de zay le mahatonga ny Jaona miteny hoe tsy mahay manota isika tsy hoe tsy mpanota hoe tonga anjely isika ka tsy mahana fahotana tsiny na tsy zay ka fa no hamarinina isika na de ratsy ary no hamarinina ka de tonga marina io tenen'ny Paoly ao Romanina toko fahavalo hoe iza no mpangaliny moafidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy iza ny manameloka efa Jesosy no efa maty sady nitsangana tamaty ka iza ndray no nameloka azy eo zany re afaka malala aza misalasala ny amin'ny hoe mandova fiainana mandrakizay ianao ndre misy kristiana metrahana fanontaniana hoe ianao ve zao raha salatria maty an'io de azonao antoka fa voavonjy ianao de misy mitemana hoe andrasy fa mbola hoiteoko zany anga mbola fantatra pastera mbola ady ny fiainana tsy zany mihitsy ataovy azonao antoka minofa voavonjy ianao minofa zanak'Andriamanitra minofa naveran'Andriamanitra eloka de minofa raha miala ety de ao amin'le fiainana mandrakizay ivavaksika tompo soranao zay no nanirahanao ny fanahinao aty anatinay de fanahy eny sy fanahy mampiomba fanahy mpampahery mahatonga anay mahatsiaro fa zanakao zahay fanahy zay manome toky anay fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany fa ny fanomponanao ny fiainana mandalo fa zay manao ny sitraponao ny maharitra mandrakizay dia azaveranao ampalahelo ny fanahinao masina ty anatinay zay tompo vaoka ahery amin'ny herin'ny fanahinao hanao ny tsara sy mendrika ary akasitrahana da io ny herinandronay Jesosy herinandro hitanay fifaliana sy fahombiazana da io ty herinandro zay manomboka ity Jesosy manapirenao amin'ny asanay manapirenao amin'izay mety hikelezana iaina handehananay araky ny sitrapony hanompoana ianao amin'ny fitiavana de manapirenao Jesosy ireo marary ireo reraka ireo mananaraka am-panahy Jesosy mitalao amin'ny famindramponao zay enao ny vavakay sy trano izy re dia atao fanomezana aminahitra ny anaranao ny tontolon'ny herinandronay ary ty andronay an'ity Jesosy raha ko fahasoavana atsiarovanay fa zandrinao zay Jesosy amen